fom-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Avia, aoka sika iobo ho an'i Jehova, aoka sika hanao fefifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehana amin'ny fiderana isika, aoka hanao fefifaliana ho azy amin'ny firana isika. Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy. Vavakantsika, ry Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitra, ilay nahary anay tamin'ny fomba manokana ka nahatonga anay toy izao, noho ianao mahatoy izao anay. Mila anao izay Tompo, mila ny fanatrehanao isan'andro izahay, mila ny fikasiana sy ny fanovanao izahay, ary ny afatra ny teninao dia manova zavatra. Ny teninao izay nanao ny famoronana izao rehetrarehetra izao, ny teninao dia nisy. Izany teninao izany Tompo no hovakiana sy hoenona ary ampianarina amin'izao ora sy fotoana izao, ka dia manatreha amin'ny fahafenony any amin'ny toerana rehetra izay mandre sy mandray izany afatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamitsika, kanefa dia nisitran'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia novahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidera hankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity, dia ny pasteur Ernest Andriamparantsou izany. Ary enganie ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany
afatra sarobidy zany no niasa ny fanahy masina ary inany tsika tsiraray avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity andray ireo fanapaha-kevitra rehetra zay tokony horaisina amin'izao sabata izao. Hitondra ny tenin'Andriamanitra zay vaky teny fototra amintsika anio ity koa ny anabavintsika ny zanonantsika Nancy Arazaka ary dia izy ihany koa no hitarika antsika ho amin'ny vavaka rehefa afaka fotoana fohy eo. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika ary manasa antsika hiaraka anaratra feo hira fiderana hanaovana n'ity firana faraika amby telopolo ity masina indrindra. Firana faraika amby telopolo masina indrindra. Tiana, Tiana, you
Manasa antsika handray ny baibolintsika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Josoa toko 7 andiny 7:12. Josoa toko 7 ka ny andiny 7:12 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehova izy. Hotahinana izany teny izany hitondra fampaherezana ho antsika. Hiaraka nondrika ny lohisitsika isika hivavaka. Andriamanitra mbola misaotra anao indray noho ity tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay ity. Misaotra noho ity sabata ity Jesosy, sabata natao hitsaharana ho anay. Ary misaotra noho ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka ny famindrampo, famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha eno ny teninao izahay dia mangataka amin'ny fananao masina mba hitoetra aty anatinay ary mba ahay handray ny teninao anay izahay, hanovanay anay izany teninao izany. Ankehitriny dia entinay manokana hambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity, mangataka aminao mba hamehy anazy ny fananao masina mba ahafahany milaza ny tena avy aminao. Meteza ary ianao hiara-dalana aminay mandritra izany tontolo andro izany. Zavavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao, sotray malalo. Amen. Ho fanomanana ny foampanahintsika ndray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pasteur Ernest Andriamparatsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray tsara dia tsara ity. Dera sy mamy voninahitra an'Andriamanitra trany isika ry hava-malala satria afaka miaraka ao anatin'izao afatra manokana avy amin'Andriamanitra izay natokana ho antsika rehetra izao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity.
na roviana anao mandrian'izany a amin'ny vanim-potoana maro samihafa dia mino sy manantena fa misy lesona lehibe izay tiany tompo ampita aminao. Tsy kisendrandresendra no andrenesanao ny onjam-peo a, ary kisendrasendra ihany koa no andraisanao an'izao oronam-peo a mirakitra ny toriteny izao, fa inoko sy antenaiko fa tendrin'Andriamanitra manokana izany a, ary eto no ahafahan'Andriamanitra ihany koa manova ny fiainantsika. Mety ho kiondalana lehibe eo amin'ny fiainanao ty fotoana androany ity, ka dia raroto ry hava-malala ny miaino sy mampiatra ny teny. Aza piaino fotsiny vahoaka hapiatra n'izany tenin'Andriamanitra izany isika, ary ny fampiarana ny tena zava-dehibe. Tahaka ny hoe mino ianao a dia arahina asa, izany hoe ny finoana zany dia ny fandraisana tsara ny teny, ary ny asa kosa dia ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tsisy dikany mantsy io teny io raha tsy hampiarina eo amin'ny fiainana. Raha tsy tena andraisantsika fanapahan-kevitra entitra mihitsy ny hampiatra azy a, dia amin'izay fotoana izay azy dia manana hery sy fahefana eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra moa ilay antsoina hoe fahamarinana, manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana ary amin'ny Jaona 17:17 dia io fahamarinana io koa zany rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ka raisiny tsara ary ampiariny, dia tadidio fa izay fahamarinana izay no manafaka azy tsy ho andevo. Andevozin'ny ota ve ianao rahalahy, andevozin'ny ota ve ianao ranabavy, andevozin'ny fomba ratsy, andevozin'ny fisotroana, andevozin'ny fifohana, andevozin'ny fijangajangana, andevozin'ny zao zavatra rehetra izao ve ianao rahalahy sy anabavy malaza izay mandry an'ity afatra ity. Androany ny tompo amin'ny alalan'ny teny dia anova manokana ny fomba fiainanao sy ny fisainanao, satria ny fahamarinana no manafaka anao tsy ho andevo. Ary izay ny tena mazava-dehibe, ny fandraisana tsara ny tenin'Andriamanitra, ka tsy handalo fotsiny anie izany raha tsy efa nahavita ny asany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Ny bokon'ny Josoatra any no diniantsika, efa toko 7 isika zany zao. Tao aorianan'ilay faharesena tao Ai zany izay fantatsika tsara fa noho ny fahotana nataon'ny olona anankiray dia hiakana izany, dia resy ny zanak'Israely satria naka tamin'ireo zavatra voaozina ity akana ity ary nanafina izany tany ambany lainy. Dia inona ny zavatra nisy isika ilay nitoram-bato izy mianakavy mba ny fananany sy ny biby fiompony rehetra, dia lasa totam-bato dia maty tao zany ary nidorana ny zavatra hafa rehetra akoatr'izay. Izany hoe tsy mitsitsy mihitsy zany Andriamanitra rehefa manome baiko, dia ny verenana natao le ady dia nandresindray ry zareo. Izany hoe ny tompo zany dia afaka manome fandresena antsika ary afaka manome tsy hoe second chance, zay moa le fiteny azy zany, fa tsika tsy dia mino ny chance loatra, tsy misy ny hoe vintany fa fitahina manokana faharoa indray no men'Andriamanitra, dia ny hoe tsy maninona fa resy ianao tamin'iny nandray lesona, nahitsy ny zavatra rehetra, mibebaka sy na voavela ny eloka, dia mandray fitahina indray ianao. Mety ho izany ihany koa ny fiainantsika hoy tamin'izay hoe mety noho ny zavatra nataonao dia niditra-ponja, mety ny zavatra nataonao dia voasazy, mety ny zavatra nataonao dia mety nisy toe-javatra izay niatra taminao, akoatran'ilay hoe tena voaendrikendrika mihitsy ianao zany. Renindray ny tompony tena miditra an-tsehatra ary mampisongadina hoe tsy marina zany zavatra zany, ka tsy ilainao miady fompo sy mandeha mitety an'izao vazantany rehetra izao hanadio tena, fa ny tompo no mitsaranao amin'ny tsarany rehetra amin'ny tantara sy ny toy ny fiainana eny. Fa ny olona izay ratsy toetra taminao zany ka nanao izay tsy mety, dia hatramin'ny tarana ny aza tadidio fa tsy misy miangana ary tsy misy zavatra mandeha amin'izay laoniny akory ny zanany sy ny zafikeliny, fa mety tsy le olona ny aran'izany zavatra izany eo raha ohatra ka ratsy toetra taminao. Azay le hoe an' Jehovah ny ady fa ianareo kosa angina, ka dia mila mahay mampiatra an'izany teny izany. Za moa zany matoa mampianatra an'izao dia mampiatra ihany koa ny teny ary mianatra zavatra be dehibe mihitsy amin'ny alalan'ity bokon'ny Josoa ity. Ka ny Josoa toko 7 zany zao no resantsika, dia andeha isika andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra isika, dia hisy vavaka fohy mialohan'izany famakiana ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Josoa toko 7 zany no vakitsika indray manomboka eto izao. Ny lohateny dia mazava tsara fa ny amin'ny fandresena indray zany ny Ai tamin'izay fotoana izay. Dia izao no vaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy, Josoa toko 7, fa hivavaka isika mialohan'izay. Hivavaka tsika tompo. Fanamasinao amin'izao fotoana izao dia mangataka mitalao mba hanomezanao ny lelan'ny efa mahay
ikitianao ny retsim-pandrea dia ny sofina mba hahafahanay mahatakatra ny hevitry ny teny avy ao amin'ny soratra masina ary hampiatra an'izany raha teo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona sy hanandratana ny vavaka. Amen. Ny lohateny dia ny hoe aza mijery ny zavatra miseho eny ivelany fa mety mamitaka ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ary ny lesona avy amin'ny tantaran'ireo Gibeonita moa zany no andraisantsika lesona eto amin'ity. Mety azo atao ihany koa hoe indraindray tsika manadino an' Jehova, manontany an'Andriamanitra mialohan'ny andraisana décision sy amin'ny zavatra izay atao, dia misy fiantraikany izany rehetrarehetra izany. Ka dia izao hoe ny meny zavatra miseho eny ivelany dia mety mamitaka ihany fa mila miaraka amin'Andriamanitra, mila manana ny fanan'Andriamanitra isika mba ahafahantsika rehetra zany manana le hoe esprit de discernement ianao fahaiza manavaka tsara. Ka dia vakitsika ny 15 ka hatramin'ny 17 amin'ity. Ny hafetsena nataon'ny Gibeonita mba tsy handringanana azy. Rehefa nandray izany ny mpanjaka rehetra izay ety an-tafin'ny Jordana, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tany lemaka morontsiraka, na ny tany amoron'ny ranomasina lehibe tandrifon'ny Libanona, dia ny Hetita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita, dia nirahina ny ankona hiady amin'ny Josua sy ny Israely izy, ary mimponina tao Gibeona na are izay nanaovan'ny Josua ny Jeriko sy ay, dia nanao fahafetsena kosa izy ka nandeha ary nodohiraka ka nitondra lasaka tonta na sampiny teo amin'ny borikiny sy ny sinoditra tonta sady tritra ka nofepehezina na siny divay, ary kapa tonta sady nitapitapina teo amin'ny tongony, ary lamba tonta no tafiny, ary efa maina ny sibobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nakany amin'ny Josua teo an-tobon-tany Gilgala izy ireo ka niteny tamin'ny Israely nanao hoe avy any an-tany lavitra izahay, koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary ny Israely tamin'ireo Hivita ireo, angamba ponina ao aminay ihany ianareo ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'ny Josua, mpanomponao izahay. Ary hoy Josua taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta, ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-tafin'ny Jordana, dia Siona mpanjakan'ny Esbona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminy lo olonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny ale, dia mandehana hitsena azy ka lazao aminy hoe mpanomponao izahay ka ankehitriny manao fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mahafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro ny voanay ankaty aminareo, fa ankehitriny indro efa maina sy bombongolo izy. Ary vaovao ireto siny hoditra misy divay ireto izay ny finoanay, fa indreo efa tritra izy ary efa rovitra reto lambanay sy ny kapanay reto noho ny alavitra ny nale. Ary nangalan'ny olona ny vatsiny ireto nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehova izy. Ary io Josua dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianiana taminy. Ary no nefa afaka telona no nanaovan'ny fanekena taminy, dia ireny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tanànandreo tamin'ny andro fahatelo, ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tanànany. Fa tsy namely azy ny zanak'Israely satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa niany any loholona ny fiangonana taminy, dia nimonimonna tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra. Fa hoy ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianananay taminy, koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika. Fa izao no ataontsika aminy, avelantsika olovelona ihany izy, fa andreo izy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana ataontsika taminy. Ary koa ny loholona taminy, aoka ihany ho velona izy, dia tonga mpitsapa hazo sy mpatsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataon'ny loholona taminy. Dia niantso azy ireo Josua ka nanao taminy hoe, nahoana ny namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izay, kanjo eto aminay ihany noho ny anareo? Koa ankehitriny voaozina ianareo ary tsisy ho afaka fa ho andevy sy ho mpitsapa hazo ary ho mpatsaka rano ho an'ny tranon'Andriamanitra ianareo. Dia namaly an'i Josua izy ireo ka nanao hoe, satria nambara tokoa tamin'ny mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao
efa nandidy any Mosesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy handringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny hofaty izahay noho ny aminareo, ka dia nanao izany zavatra izany. Koa ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, koa araka izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Dia nanao izany tamin'izy ka namonjy azy tamin'ny taniny zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotr'zoa tamin'ny andro izany ireo ho mpikapa azy sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana sy ho an'ny altaran'i Jehovah mandraka androany eo amin'ny tany izay hovidiany. Zay zany le tantara riavana, tena mahaliana le izy a. Dia misy lesona lehibe zay tiana apetraka zany, satria rehefa tao aorianan'ny ilay fandresenan'ny Jeriko sy ay zany dia misy fiakana vaovao foana zay atrehan'ny zanak'Israely. Mety hoe ao anatin'ny ady zany na koa hoe mety tsy ady mihitsy le izy fa teto amin'ity indray mitoraka ity zany dia resaka fahadisom-panantenana mihitsy zany ny zavatra nitranga, satria ny Gibeonita izay natahotra ny ho aringany zanak'Israely dia mody nanao olona zay ohatran'ny hoe mpivahiny, mpandeha reny nomady reny zany, na hoe mpandeha mpianefitra, dia motrany hoe nataony daholo ny fomba rehetra, akanjo rovidrovitra, tapitapina, sakafo efa loso bobongolo, dia tonga zany dia ohatran'ny hoe mandresy lahatra be mihitsy dia ohatra zany mihitsy ny strategian'ny Satana ry ava malala. Ary zay le mahatonga antsika miteny hoe tena zavatra mampidi-doza ny fijerena ny zavatra miseho ivelany, araka ny hitantsika eo zany hoe mijery miseho ivelany fotsiny. Ka reto Gibeonita reto zany dia nampiasa an'izay strategie zay ary dia tonga dia resy lahatra ny zanak'Israely. Dia Satana ihany koa zany dia mampifangaroaro ny marina sy ny diso, ohatrany tsy hitanao zany hoe inona ny tena marina fa ohatran'ny mifangarongaro eo. Mody ohatran'ny hoe misy sarin-javatra voasikotra tampoka zany, misy sary vongana tampoka dia mivavaka amin'iny le olona, misy ohatran'ny hoe tsy maninona io fa vakana kely vitsivitsy fotsiny ity dia iambozonana dia fa mety dia ataony mifangarongaro eo, tsy maninona zay andro ivavahana fa na aina sety mety foana dia afaka mandeha mivavaka foana, ataony mifangarongaro kely eo zany ny zavatra rehetrarehetra. Ary dia ianao zany variana fa ny olona rehetra manao an'izay, ny olona rehetra lasa manaraka an'izay zavatra izay daholo ankehitriny, hoe zay ataon'ny hafa dia mba ataonao ihany koa. Ka le tiana apetraka zany dia hoe Satana milainga zay ataony dia tena eo akaiky kely eo. Andriamanitra miteny hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo, ary hazo anankiray ihany no nitenenin'Andriamanitra hoe tsy azo hohanina. Ny Satana hoe ay tsy azonareo hinanana daholo ny hazo rehetra eto. Dia midereva izy niteny hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Zany ny lainga fafin'ny Satana ry havana. Ary dia variana ny hatsarany hoe haritany raha vehivavy fa tsara mahate hinana. Satana zany dia miezaka mampisy mena miraviravy eny amin'ny toerana rehetra eny, ka dia voafitaka daholo ny rehetra, voafitaka amin'izao karazana akanjo rehetra izao isika mba hipaozina ity ivelany. Dia mifintsifintsy tsy mifintsifintsy eroa, miseho daholo ny trangatranga daholo zany ny faritra rehetra eo amin'ny vatana. Dia reo avy eo tonga ny fahotana mifakapanahy, tonga ny fanolanana, tonga ny kidnapping sy ny sisa, zava-doza zany zavatra rehetrarehetra izany. Dia ataony Satana tsara tarehy be mihitsy ny reny tavoahangy fisotroana labera ao anaty kanety, ny sasany asiana glasy kely dia tsembotsemboka mihitsy. Dia tonga ianao dia resy lahatra be vao mijery an'ilay izy eny ivelany. Publicité an'izao karazany zavatra rehetra izao mandresy lahatra anao daholo ny zavatra miseho ivelany ry ava malala, nefa fitaka ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Tadidy io fa efa nampiasainy tany amin'ny Adama zany, ampiasainy amin'ireo patriarka sy mpaminany, ary reto koa dia ny zanak'Israely voafitaka an'ireto rahalahy izay mody mba miseho ivelany, ohatran'ny hoe tsy mpanininina reto. Ataony mifangarongaro eo zany. Ka eto zany dia eo amin'ny 140 ny tena anisan'ny zava-dehibe. Io zany toko sy 1 fototra raha hoe asianan'izay le izy hoe ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Eto zany dia zao hoe tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah. Rehefa manoloana zavatra zany tsika, manoloana situation,
dia tokony hoe manontany an' Jehova hoe inona no atao, tena izy ve reto, fitaka ve ty zavatra ty. Fa Andriamanitra tena manome fahazavantsaina, manome an'izay le fahaiza manavaka zay Andriamanitra rehefa tena vonona isika ry hava-malala. Ka dia aoka anontany ny conseil n'Andriamanitra foana, samy manana fomba fiantanin'ny conseil amin'Andriamanitra io, fa mialohan'ny décision rehetra zay ataontsika dia na dia ohatrany hoe toa mety zany, toa marina zany, dia aoka hangataka fahendrena amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny eo abolana toko 7:5 na andeha hanao voyage ianao mangata amin'Andriamanitra hoe tena mety ve ty voyage ataoko ty, tena izy marina ve ty, mangata vavaka, izy ve ty asa ataoko ty, izy ve ty fianarana ataoko ty, na dia hitantsika hoe mety azy, ty ve ilay olona tokony hiaraka amiko, ty ve ilay olona tokony hovadiko hiaraka amiko mandrakizay, sa hampanenina sy takany afo be le tokantrano rehefa avy eo. Zany rehetra izany angatana ny hoe inona no ambaran'i Jehova ry hava-malala, inona ny conseil an'Andriamanitra manoloana an'izany rehetra izany. Dia ny teboka faharoa dia hoe ny misy vokany lehibe ny tsy fanontaniana, ny tsy fangalana ny toromarika avy amin'Andriamanitra zany, eo amin'ny 5:20 hoe nanao fihavanana marimaritra iraisana tamin'ny fahavalo zany dia Josoa mihitsy niaraka teo amin'izay. Ndraindraiky io zany ny mpitarika dia mety ohatran'izany, tsy voatery hoe mety be foana koa ny atao, fa mba misy lesona koa eto avy amin'ny Josoa hoe midika zany fa olombelona mety marefo, mety malemy ihany koa zany, na dia Josoa izay akamamitsika sy tena akafizintsika aza tsy hoe mpandresy foana, fa mety ho tratra koa izy eto hoe nanao marimaritra iraisana, nanao fihavanana taminy ka nanao hoe tsy hamono azy, nefa dia hoe aringano daholo izay manoloananao rehetra. Ka Josoa zany eto izay mpitarika leader mihitsy dia manao an'izany fifanekena izany, ary tsy nisy ny taridalana avy amin'Andriamanitra, tsisy direction avy amin'Andriamanitra zany hoe ahoana tokoa moa zany le izy. Ka ny lesona zany dia hoe indraindray tsy ampivavaka, indraindray mandeha ho azy ny fiainana, indraindray ohatrany hoe efa mandresy foana, efa manam-bola foana, efa salama foana, dia ohatrany hoe efa mandeha ho azy tsy ariavana. Vao maika tena ilaina ny conseil n'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Aza mahatoky tena be loatra, aza milaza azy efa mijoro, izay milaza azy efa mijoro zao ka hitandrina tsara andreo lavo indray, aza milaza azy efa mpanan-karena, manana ny zavatra rehetra, kanefa dia ianao ilay mitantsaka sy jamba indrindra. Ny fiangonana koa dia resahana amin'izany, ianao io zany ny olona tenenina amin'izany, za tia ny tenenina amin'izany hoe sao dia mahatoky tena loatra hoe za efa zao, za efa mpitondra, za efa mpitarika, za efa pastora, za efa olona diakona, mpiandry, tsy haiko izay toerana misy anao, dia hoe mandeha ho azy ny zavatra, tsy mandeha ho azy ny zavatra rehetra, maka ny conseil an'Andriamanitra isan'andro amin'ny décision zay raisina. Fa na Josoa faran'izay enjana sy mpifandray amin'Andriamanitra aza, mbola mety ho tonga amina erreur sahala amin'izany amin'ny fotoana tahaka ny tony zany. Ka tratran'izay ilay hoe famitahana zay zany zareo dia izao hoe tsy maintsy nanaika lay fifanekena zay natao, lay fifanarahana zany hoe tsy hamono anareo izahay, dia na ny fiangonana rehetra aza hoe inona moa ny antony anaovanareo an'izany fifanarahana zany, efa natao moa le fifanarahana ary tamin'ny anaran'i Jehova mihitsy nanaovana azy tamin'izany, zany fifanekena zany, ny vœu zany dia rehefa natao eo anatrehan'i Jehova dia tsy azo atao mihitsy ny mivadika amin'izany, fa mety mitondra loza eo amin'ny lay olona amin'izao moa tsika dia samy manao vœu daholo, na eny ambonin'ny alitara manao vœu daholo, ary milaza azy ho tena mpitana fiteny, mitana sy manao velorano daholo ny rehetra, kanefa dia mivadika rehefa avy eo. Mety ohatra izany ny olombelona mivadibadika eny, fa rehefa natao ny fiteny tamin'ny teo anatrehan'i Jehova dia tsy maintsy tanterahana izany. Dia ny zavatra lesona zany rehefa malala dia hoe move ianao, ary ny fantahina mipetraka hoe move ianao mba tena mijanona mihitsy aloha, mikatsaka ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra mialohan'ny décision rehetra zay raisina, ary move tena takatra ao tsara zay zavatra zay. Matetika isika ho rehefa mangataka fifadikanina zany, taraina MP roa commentaire tsy vao misy hoe mangataka vavaka dia ianao mpanao commentaire voalohany, nefany rehefa milamina le zavatra dia ohatrany tsy hay hoe ahoana,
moa ve ianao tena nangataka conseil, manana fifandraisana amin'Andriamanitra akaiky ve ianao mba hahafahanao manontany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sala amin'izany. Ka inona ny zavatra izay mitranga zany? Ny an'Andriamanitra moa zany ny fiandrianany dia voazona foana. Zay zany miteboka manaraka eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 eo dia hoe niteny amin'izay zany Joshua hoe bon satria nareo naninona namitaka anay, dia le izy moa zany efa erreur raha teo dia tsy maintsy hoe inona zany situation zay zany Joshua vo inona ary no atao amin'reto dia le nanome fanambarana zany Joshua hoe manomboka izao zany dia lasa mpanompo ianareo, lasa andevo, lasa olona zay mpikapa hazo sy mpaka rano, mpaka kitay sy mpaka rano zany lasa piasa ny zanak'Israely reto olona zany hoe mety ihany aloha zany le izy fa rehefa tsy nanaiky an'ilay toromarik'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny marimaritra iraisana, ary io marimaritra iraisana io ihany koa zany dia tena zava-doza ary miteraka zavatra goavana foana io resaka marimaritra iraisana, satria rehefa tena mamaky ny baiboly ianao ny mivoaka avy any Egipta netsy ny zanak'Israely efa misy maro amin'izy ireo mety ireo tovolahy sy tovovavy mety nanambady Egipta any satria tsara tarehy, mety nisy niaraka tamin'ny zareo ihany koa mivoaka tany, dia ireo le miteraka zavatra satria miaraka mifangaroaro amin'ny vahoakan'Andriamanitra, mifangaroaro ao dia ireny le anisan'le tahak'izay zay ny tongolo any Egipta, zay le malailo ny tongolon'ny Egipta, ny hena be any Egipta, dia marimaritra iraisana zany ary nahatonga faharavana sy fandringanana maro samihafa tany anefitra. Dia eto indray zany zao misy an'ireo marimaritra iraisana dia tsy maintsy eo foana moa zany, tsy afa miala mihitsy marina fa hoe mpanomponao sy ny sisa, fa miamitombo koa ireo olona reo dia be dia be zany ny vokatra izay le hoe marimaritra iraisana izay atao zay. Tsika ihany koa indraindray dia manao marimaritra iraisana amin'ny fahamarinana, manao marimaritra iraisana isika indraindray amin'izao tontolo zao miezaka manao zay ampifalifaly ny olona isika mba tsy ilazana zany hoe olona hafahafa, fa isika kosa ry havana dia tokony mijoro tsara ny amin'ny fahamarinana, ny amin'ny zavatra tokony atao, ny amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mandefitra mihitsy rehefa vahoakan'Andriamanitra ny zava-panahy sy momba n'izany Andriamanitra izany. Aoka tsisy marimaritra iraisana na oviana ary na manahoana kosa nefa na manahoana dia manana hevitra foana ny mpanompon'Andriamanitra zany. Eny ary fa dia lasa andevo ianareo, tsy mendrika akory ianareo hiaraka takosina amin'ireto vahoakan'Andriamanitra izay masina sy natsoina sy ny voafidy reto, taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona n'Andriamanitra ho an'ny tenany, ka tsy misy anareo zay tokony ho tafiditra ozy Joshua, fa lasa miservira zany ianareo miasa ho an'ny zanak'Israely sy ny tranon'Andriamanitra, lasa satria misy zavatra ilaina foana amin'ny kitay fanaovana fanatitra, ny amin'ny rano zay ilaina foana eo amin'ny tempolo zany na eo amin'ny zanak'Israely dia ilaina foana, dia ireo olona reo zany no mpanao an'izany zavatra rehetra izany. Zany hoe rehefa misy fahadisoana zay atao zany dia tadidio koa fa afaka mirekupere an'izay Andriamanitra ho amin'ny tanjony manokana zany, ka navadik'Andriamanitra ho tsara ho an'ny zanak'Israely indray le izy. Zay le mahafinaritra amin'Andriamanitra hoe raha tokony ho ringanina zany na ho vonoina reto olona reto dia mivadika lasa ho amin'ny asa fanompona indray ry zareo zany, ary zareo aza faly hoe tsy maninona fa dia ataovy zay atao aminay fa toy izay maty, aleondry zareo eo dia misakafo, dia misy toerana ipetrahana, dia miaraka eo ihany, toy izay hoe ringana ao anatin'ny ady na haringana zanak'Israely. Dia Andriamanitra izany ihany koa ny famindrampon'Andriamanitra ry havana. Famindrampon'Andriamanitra dia mamonjy ny olona rehetra, ary izao hoe ny zanak'Israely dia olona voata, olona tompon'ny fandresena foana, dia reto olona reto mahafantatra an'izay ka rehefa tafiditra miaraka amin'ny zanak'Israely eo izy dia lasa nony amin'ny zanak'Israely no nitahiana ny reto firenena hafa reto, nony amin'ny zanak'Israely no nitahiana ny Gibeonita, no ny zanak'Israely no niarovan'Andriamanitra ny aina izy ireo. Ka raha misy zany ny fanafiana na misy famonoana satria anisan'ny zanak'Israely reo, dia izao hoe tsy ringana zareo miaraka amin'ny teny fikasana izay nomenan'i Joshua, dia anisan'izay mpandresy ihany koa eo amin'ny fiainana ihany koa ry havana malala. Dia izao noho ny fisianao ao amin'io sekoly izay ianaranao io dia inona ny zavatra misy, tahiana daholo ny rehetra. Noho ny fisianao any amin'ny toerana maro samihafa, any amin'ny sehatrasa, any amin'ny birao any, dia tahiana ny orinasa, ary misy
mandroso be mihitsy ny orinasa noho ny fisianao ao anatin'ny fianakaviana dia misy fitahiana zany fianakaviana zany, mety tsikaritry ny rehetra zany fa mahatsapany zany ny fidian'Andriamanitra antsehatra ary voninahindreny ihany zany rehetrarehetra izany. Ireo teboka lehibe ireo zany dia andraisantsika lesona sy fampiarana amin'ity Josoa fahasivy ity. Ka izao ary ny famaranana zany ary ny famitinana zavatra voalazantsika amin'ny Josoa fahasivy io dia izao hoe melohan'ny zavatra rehetra aloha dia izao hoe fantaro tsara ny zavatra rehetra. Zay zany hoe testeo daholo aloha ny zavatra rehetra. Tokony ny zavatra zany zay nampanaovina azy misy testa manokana. Tamin'izany moa rehefa ny langue aza dia na ny fiarabana aza dia tokony efa hoe tena hafa be zany, tena zareo aty zany, ny intonation sy ny prononciation zany dia efa mety ahatonga an'izay. Ka mila testena foana ny zavatra rehetra zany eo amin'ny fiainana dia mba tsy hahatonga anao tafalatsaka ao anatin'ny fitaka sy ny toe-javatra sarotra. Erina ny fahamarinana ara-baiboly io aza ry havana dia be dehibe mihitsy ny olona izay efa tao amina fiangonana anankiray tsy te hiova. Tsy mety zany ianao mikatsaka famonjena testeo daholo no mandehana tetezo daholo ny karazam-piangonana rehetra dia arao koa zay fahamarinana eto amin'ity onjam-peo zay toriana aminao dia hitanao hoe inona ny tena marina amin'ilay izy testeo ny zavatra rehetra. Izaho toetra ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara. Zay zany ny zavatra faharoa hitantsika teo ihany koa dia hoe mialohan'ny andraisana décision rehetra eo amin'ny fiainana dia izao hoe aoka ianao tena olony vavaka mangataka conseil amin'Andriamanitra, tena mitalao mihitsy hoe inona ny fanapahan-kevitra, inona ny fahendrena avy aminao tompo hitondrana n'ity zavatra ity, fa tsy hoe miankina amin'ny traikefa sy ny fahaiza-manao sy ny vola sy ny harena fotsiny, tsy manontany an'i Jehovah intsony. Na hoe efa nety be ny zavatra rehetra dia mandeha ho azy, efa nahazo fandresena tany Jeriko, mahazo fandresena tao Ai amin'ny fomba mahagaga daholo zany rehetra zany, dia ity hoe mandeha ho azy fotsiny koa ity zavatra ity. Na hitanao fa fohatra mety aza araka ny resantsika teo dia tadidio fa mila mangataka conseil avy amin'Andriamanitra foana isika. Dia hitantsika teo ihany koa fahatelo dia ny hoe aoka isika ino foana ny fiandrianan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra ary ny fitantanana zany hoe avadik'Andriamanitra ireny fahadisoantsika ireny ho tena lasa famonjena ny hafa. Famonjena ny tenanao dia famonjena ny hafa. Zay le hoe zavatra rehetra miara-miasa aso mila kitay sy pakarano ve ny zanak'Israely dia nataon'Andriamanitra nitranga koa zay toe-javatra zay andraisandra lesona fa navadik'Andriamanitra ho amin'ny soa ho an'ny vahoakany ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka tahaka ny zanak'Israely zany dia mety tonga ao anatina fahadisom-panantenana isika, mety déçu be mihitsy zany isika ary dia zay no ilana ny hoe amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra dia afaka mandeha amin'ny fahendrena, mandeha amin'ny fahazavan-tsaina indray isika amin'izay fotoana izay ry havana. Ka na inona zavatra mitranga mety efa nanao an'izany erreur zany ihany koa ianao tahaka ny zanak'izy marimaritra iraisana tsy nanontany an'i Jehovah tadidio fa avadik'Andriamanitra fitahiana ho anao foana zany rehefa mahay mandray lesona ianao. Mahereza rahalasa rabavy malala fa mbola tsy mifarana izy ity fa misy lesona hatrany hatrany izay tian'Andriamanitra ampianarina antsika. Mino fa hanovan'ny fomba fisainanao indray zany ary ho lasa fampiarana manokana manomboka izao satria tsy miverina foana any amin'ny tompony teny raha tsy efa navita ny asany tao anatintsika tsirairay fa hivavaka isika. Fanamasina misaotra noho ny teninao. Ahoana moa ny ahaizanay an'izany tompo raha tsy ianao mihitsy ny manome fahazavan-tsaina sy fahendrena mba hahafahanay mahatakatra ny hevitry ny soratra masina. Misaotra indrindra tompo, ampio izay mba angataka foana aminao ny amin'ny torohevitra ary ampianaro mihitsy izay ahitsio izay raha misy zavatra tsy mety, ireo zavatra rehetra eo amin'ny fiainana hatramin'ny atsipirian-kely indrindra dia aoka mba angatana fahendrena sy tsy hotsaina avy aminao ary mizatra mivavaka aminao, mizatra miatehatra amin'ny teny fikasana sy ny teninao izahay. Ary raha nisy ny erreur Jesosy teo aloha dia mangataka aminao mba havadio fitahiana ireny rehetrarehetra ireny. Misaotra satria hiditra antsehatra amin'ny fiainan'ny mpiaino rehetra ianao, hanome fahasalamana ny marary rehetra ianao, hanome vahaolana ny amin'izay miatrika toe-javatra sarotra ianao ary dia mahatoky fa afaka manao zavatra lehibe ianao eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Tononona mivavaka ary asanatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany.
amen. Samy mahery ava malala ny tompo ane no atonga antsika anao fampiarana nyreniteny ireny ka dia ho tonga zava-misy eo amintsika zany avindray zany amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.